Ny teny zaraina izay omena antsika indray ry havana dia ny voasoratra ao amin'ny Amosa toko fahasivy andimy fa efatra ambin'ny folo mivaky toy izao no anaran'i Jesosy hoe: "Ara-bodiako ny Israely avy amin'ny fahababoana, dia hanangana ny tanàna efa rava izy ka hononao, ary hanao tanim-boloboka izy ka hisotro ny divay avy aminy, hanao sakoa izy ka hihinana ny vokatra." Manambara izany ry havana fa vonona hanangana toerana vaovao Andriamanitra na dia efa rava ary izany, ary ianao olony dia hiaraka hanangana aminy. Ho tanteraka koa ny voasoratra ao amin'ny Amosa toko fahasivy andimy fa dimy ambin'ny folo hoe: "Eny, amboleko amin'ny taniny izy, ka tsy hongotana amin'ny taniny izay nomeko azy intsony izy, hoy Jehovah Andriamanitra ao." Midika izany ry havana fa tany manontolo mihitsy, firenena manontolo mihitsy no hatsangan'Andriamanitra. Misy fepetra iray nefa tiany Tompo hananantsika. Dia niaraka ho voasoratra amin'ny Asan'ny Apôstôly toko faha roa amby roapolo andimy fa efatra ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: "Ary hoy izy, Andriamanitry ny razantsika efa nanendry anao ahafantatra ny sitrapony sy ahita ny ray marina, ary hiaino ny teniny aleoko ny vavany. Fa ho vavolombelony amin'ny olona rehetra ianao amin'izay efa hitanao sy renao." Ny fepetra omen'ny Tompo izany dia manaiky ho ampiasaina isika. Dia anjarantsika ara no mandray fanapahan-kevitra. Ny Tompo efa vonona ary ianao mandram-peona tompoko.